Tafiakatra any amin'ny 80 hatramin'ny 70 mahery ny isan'ny fiara miditra eto an-tampon-tanàna ny Mahajanga. Raha ny fanisana nataony tompon'andraikitra avy anivon'ny fiantsonana nasionaly Rano. Tsy mifanalavitra amin'izay ihany koa ny isan'ireo fiara mivoaka eto an-tampon-tanàna ny Mahajanga, hoy ny tompon'andraikitra. Tafiakatra avroyen io isa io raha oharina amin'ny andavanandro. Raha oharitsika amin'ny fotoana mahazatra zany amin'ny andavanandro dia tato anatin'ny efatrano 5 andro zany nahitana fitombona kely zany ny fahatongavan'ny tomobile sy ny fivoahan'ny tomobile. Zany hoe raha ohatra ka eo amin'ny 30-70 isan'andro ny fiara tonga amin'ny fotoana mahazatra, zao tsika miresaka zao zany tao anatin'ny efatrano 5 andro dia mahatratra any amin'ny 80 ka hatramin'ny 70 ny tomobile tonga, ary mitovitovy amin'izay ihany koa zany ny fiara miainga isakarivo. Zany hoe azo lazaina zany fa misy fitombona eo amin'ny 20 isan-jato eo zany ny fahatongavan'ny fiara. Raha oharitsika zany tamin'ny herintaona tahaka zao zany ny fahatongavan'ny olona sy ny fivezivezen'ny olona dia azo resahana zany mbola tamin'ny herintaona zany no nahitana olona betsaka kokoa, fa mbola tsy fantatra alohan'ny fahatongavan'ny faran'ny taona angamba mety hitombo indray le izy. Ny ahitana mpandeha betsaka indrindra zany ny avy any Tananarivo mankaty Mahajanga sy avy aty Mahajanga mankany Tananarivo. Misy ihany mankany Nosy sy Diego, fa azo lazaina fa vitsy dia vitsy satria eo amin'ny 4-5 isan'andro ny farafabetsany. Mpivahiny tonga hivarotra eto an-tampon-tanàna ny Mahajanga miaraka amin'ny mpiala sasatra no ankamaroan'ireo rehetra tonga amin'izao ankatoko ny fety izao, ho hiatrany fanazavana voaray teny an-toerana.